Miaraba antsika rehetra any tokantrano andray ary faly manonona ny fiadanan'ny tompo anapaka any apotsika rehetra mpanaraka sy fidèle amin'ny alalan'izao horonan-tsary izao. Resaka momba ny taom-baovao malagasy sika jerentsika fohifohy ao anatin'izany ny zavatra pozitiva rehetra sy ny tontolony ara-panahy tokony ho raisitsika sy tokony ho fiainantsika ary izay tokony ho aritsika indrindra mba hahafahantsika foana mitombo ao anatin'ny fiainana sy fahalalana ara-panahy. Fitianiko vetivety fotsiny le resaka hoe taom-baovao malagasy. Ny taom-baovao malagasy io dia fety izy io cérémonie traditionnelle. Efa nisy tamin'ny andro Andranavalona Mpanjaka izy io. Ary ny etika, natiora, ny asina, tsindrina sy tokony hisongatana ao anatin'io resaka taom-baovao malagasy io dia ny resaka foi, finoana, ny hoe fisian'ny Zanahary, ny fanomezana lanja, ny valeran'ny hoe aina, ny fahamasinana, ny fihavanana, ny fahamarinana ary ny fahasoavana. Mety mbola misy afaka ampiana ho an'izany vitsivitsy le fahalalako fa ireo aloha hitako efa hoe zava-dehibe mampisongadina any resaka hoe taom-baovao malagasy io. Tsika malala fa misy ny taom-baovao grégoriana, misy ny taom-baovao chinois, misy ny taom-baovao japonais. Dia raha ilay taom-baovao grégoriana fotsiny ohatra dia tsy miafina amintsika fantatsika fa rehefa migadona ny farantaona dia samy manao izay ho afany ny olona tsirairay amin'ny fankalazana any olazaina sy tondrona fa fifaranany taona fifindrana makany amin'ny taona vaovao calendrier grégoriana io. Dia iara-malala iara-mahita ny karazam-paharatsiny mandavy ny olona, mandavy ny fanahin'ny olona, mandavy mpino eny fanahy ny olom-bofety ambaran'ny baiboly ary tiako teneneo dia hoe olon'Andriamanitra. Ny alcool, ny resaka sexe, ny resaka mamona, dieu de mamona, ny business, ny alatra, ny von'olona, ny accident, fanahin'olona betsaka, ny very sy lavo ao anatin'io fankalazana ny taom-baovao grégoriana io. Tsindriky kosa nefa fa misy ny zavatra pozitiva sy mahafinaritra na dia ny lafiny fiarahamonina fotsiny ihany ary ray aman-dreny sy zanaka, ny famangina, resaka ray aman-dreny sy zanaka, ny mpihavana, ny voisin voisine, ny mpiray vodi-rindrina, betsaka ny zavatra pozitiva ao anatin'izany. Ireny dia tokony homena lanja tokoa ary tokony homena asina satria ireny ny teboka riavana, ireny ny tsipika, ireny ny lalana ahafahana mizotra makany amin'ny fitombona sy fisongana ara-panahy fa tsy lay ohatra anankiray teo hoe mandavy ny olona, mamarina ny olona, ny mpino sy olom-boafidin'Andriamanitra no ilay tombontsoa ka tsahany tena manokana ao anatin'ireny. Le resaka taom-baovao malagasy io ihany ao anatin'ny cérémonie zany ny fankalazana an'izy io dia misy an'izany lazaina hoe kitain'ny fikambanana vohitra manodidina. Dia misy ihany koa ny resaka rendrina, ny kabary, ny vakodrazana,
ny fanandrona, ny tsidibohitra, ny famonoana omby a, ny fizarana ny nofokena amin'ny tampihavanana, ny fikarakarana ny vary amin'ny ronono tondrahan-tantely, ny zara asina, ny fampisarana salohim-bary a, sy ny sisa rehetra entina mankalaza io tondroina hoe taom-baovao malagasy io. De raha miverina indray amin'ilay ohatra teo taom-baovao grégoriana de misy ihany koa ny nofokena amin'ny tampihavanana, fampizarana manta sy ny masaka. Amiko manokana tsy hitako izay maharatsy an'izany. Misy koa ny zara asina, ara-panahy no zaraiko aminao amin'izay resaka zara asina izay. Inona ny asina ty amiko, inona ny fahendrena ty amiko, inona ny fahalalako amin'ny tontolo ara-panahy ty amiko, de inona ny zaraiko. Vice versa amin'izay ianao no mizara ihany koa. Raha mandray zao tsika ny ohatra ny groupe Vato Matafotoana sy ity ny page, ny YouTube, ny compte personnel ao anatin'ireny le hoe zara asina. Tsy ny asiko no zaraiko fa ny asiny ao ambony izay mitoetra ato anatiko. Zay le resaka ara-panahy zay. Za isan'ny tia mihaino kabary ihany koa satria mifono fahendreny ireny sy ny sisa rehetra izay fanomezana lanja an'ilay tondroina hoe taom-baovao malagasy, taom-baovao grégoriana. Isika zany ry havana rehefa mijery ny événement, ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, de tiako sarihana ny saintsika fa misy zavatra mirazotra anankiroa ao, paradoxe. Izany hoe ny ray mankany aloha de ny ray mampiembotra, ny ray mampandroso, ny ray mampiembotra. Ka izay no mila jerentsika. Raha misy zany io resaka taom-baovao malagasy io de misy zavatra mampandroso ao ary misy zavatra mampiembotra. Ara-panahy ohatra, attention amin'ny resaka mikasika ny ara-panahy, isan'izany ny fanandrona, isan'izany ny resaka sampy. Misy mantsy ny miteny hoe taom-baovao malagasy tsisy idiran'ny sampy. Bon, samy manana ny filazany tsirairay, fa za maha olo-panahy tahaka anao, olo-panahy mpandalina ny tontolo ara-panahy, de za manokana ny resaka fanahy hafa ivela amin'ny baiboly sy ny sorodalana ambaran'ny baiboly de tsy mamby raha amin'izay. Maninona no manao an'ity sujet ity taom-baovao malagasy? Mety misy mametraka fanontaniana zany sika hoe maninona ary ianao no miresaka ny taom-baovao malagasy raha ohatra hoe baiboly ny ampasainao? Tia ny zavatra tiako ampitaina amintsika. Raha nisy fahendrena tao amin'ny tolo arak'ilay zavatra nolazaiko teo hoe philosophie, fondement philosophique amin'ny maha-fety traditionnel malagasy azy, izay efa nisy tamin'ny androny Ranavalonampanjaka, de nisy lay natiora hoe fanomezana asina, fiainana, fiarahamonina tamin'izany hoe zanahary, ny valeuran'ny aina, satria azadino fa amin'io resaka taom-baovao malagasy io de toy ny hoe fady ny mandatsaka aina, mandatsa-dra. Ny aina ozy ny baiboly de ao anatin'ny dra. Fa zay le hoe tsy azo atao ny mandatsa-dra. Hitanao amin'izany le fahendren'ny Paoly tamin'izany vanim-potoana zany. Kanefa mbola tsy révélé akory ny baiboly, mbola tsy révélé ny Torah, mbola tsy révélé ny boky ny faminaniana, mbola tsy révélé ny filazantsara, mbola tsy révélé ny boky ny apokalipsy. De fa nafantatra an'izany ny Paoly. Ary arak'ilay zavatra nambarako tery aloha de misy ny resaka hoe fahamasinana. Mbola question be io. Tsika tsy miresaka ny kely maditra, ny mpanjaka ny amborehetra tany aloha tany, ny fiantsonan'ireny karazana fanahy isan-karazany ireny. Satria ao anatin'izay le fanamasinana, masina, fanomezana ny asina. Mbola ho jerentsika amin'ny sujet manaraka izany. Ny fahamarinana, ny fahasoavana. Ary tsika raha resaka fahamarinana zao, izay tika finosin'ny tontolon'ny taom-baovao malagasy, fiainana sy fiarahamonina tamin'izany, de ohatra fotsiny hoe ny tainombo mivadika tsisy mangalatra.
zany le fahamarinana, izany le zavatra mampandroso. De izay zavatra sy ny zavatra ohatran'izany sy ny valeur tahaka izany a, zany le zavatra tsara trandrahantsika ary tokony eketsika, fa tsy ohatra hoe vao maheno hoe taom-baovao malagasy de devoly zany asany maizina zany. Maninona no miteny an'izany? Maninona no miteny an'izany? Ty misy zavatra tiako ampitaina amintsika. Ny tolo malagasy a matoa izy na haray fahendrena izy ka nahatonga azy apita izay fahendrena izay tamin'ny alalan'ny angano, tamin'ny alalan'ny ohabolana, tamin'ny alalan'ny taom-baovao malagasy sy ny sisa rehetra, de souffle tsoka souffle ao amin'ny baiboly ny souffle de hoe saint esprit, esprit saint, avy any ambony izy io, avy amin'Andriamanitra Isaka, Jakoba, Israel. Averiko tsara hoe ny fahendrena tonga tao amin'ny tolo malagasy tamin'izany vanim-potoana zany ka nampirindra tsara ny fiarahamonina, nampisy ny etika ny fahamarinana, ny fahasoavana, ny zanahary sy ny sisa rehetra tamin'izany vanim-potoana zany de souffle avy any ambony izy io. Zany hoe tamin'izany vanim-potoana zany Andriamanitra efa niasa foana teo amin'ny fiarahamonina. Ry havana, ka raha miresaka zany tsika teo taom-baovao malagasy de le point positif fahendrena tsoka avy any ambony tamin'izany vanim-potoana zany izany nyresahantsika. Ka raha io zany ny taona vaovao mivalina ny taondasa de aiza ho aiza ny fiarahamonina malagasy, aiza ho aiza ny mpitondra malagasy, aiza ho aiza ny mpandala ny fomban-drazana malagasy, aiza ho aiza itsika malagasy tsirairay amin'izao vanim-potoana zao amin'ny fiainana ny natiora, ireo minimum point de départ souffle namorona an'Andriamanitra ny fiarahamonina malagasy tamin'izany vanim-potoana zany. Mampalahelo angery havana de izao hoe miresaka taom-baovao malagasy isika de mipetraka ny fanontaniana hoe ny foko 7 ve ny mankalaza azy io sa ny foko imerina ihany, ary maninona ny misy ny taom-baovao eny Ambohitra Biby, ary misy koa ny taom-baovao etsy amin'ny Tahalarariasina Analakely. Zany de efa endriky ny fisarahana, tsy fitovizan-kevitra, tsy firaisan-tsaina. Zany hoe efa mivoaka sahady amin'ilay etika sy ilay vérité souffle ny tsofan'Andriamanitra tsy to, nampiainan'Andriamanitra tsy to ny fiarahamonina malagasy tamin'izany vanim-potoana zany. Ary ny tena pira, ny tena maharikoriko de hoe io ny taom-baovao malagasy de ny zavatra misy de ny fanandratana ny mahandrina taranakianina olona hoe zay de olona tahaka an'izao, resaka ego zany efa nisy izena ataontsika an'izany, zay de olo manakaja, izay de ceci, izay de cela, izay de tsy mitovy aminareo. Fa le etika fahendrena, fahasoavana, resaka zanahary, ny resaka fahamasina sy ny sisa rehetra aiza. Ka amiko izany fijery sy fisainana sy fisina izany de efa misitaka, mifindra makany amin'le fankalazana taom-baovao grégoriana izay mandavo ny mpino, mandavo ny olom-boafidin'Andriamanitra, mandavo ny sarababem-bahoaka, manakirotana ny tokantrano ny tsiraray mamarina ny mpino ho any amin'ny faratsiana izay makany amin'ilay tondrona hoe fitomanina sy fikitrohana ify. Zany hoe ilay imazin'le faratsiana amin'ny taom-baovao grégoriana de le alcool, sexe, agression, fanolanana, deo de mamona, business, resaka ohatran'izany
fa somary fotsiny hoe misy masika kely izy aty amin'ny tombaovao malagasy dia araka ny tombontsoan'ny tsirairay amenony paosy anandratany mahandrina azy sy ny sisa tsy ho tanysaiko fa mety andratra ny sofintsika dia aiza izany le varelan'le hoe zanahary aiza ilay valeur sofla nampiainany Andriamanitra tsy to tamin'izany vanim-potoana zany ny fiarahamonina malagasy ka izay ny afatra tiako ampitaina amintsika raha ny tena hoe ny tombaovao malagasy dia nisy portion de vérité nahitan'Andriamanitra tsika olombelona courant amin'ny esprit misy ny fisainantsika ihany koa amin'ny maha-olona dia misy izay mélange izay dia izay ny tsy mahafeno an'le fahamarinana fa raha nitsoka Andriamanitra tsy to tamin'izany vanim-potoana zany nametraka ny demi-vérité ny portion ampahany ary nitsoka izay sofla izay dia ny anime nampiaina ny fiarahamonina malagasy tamin'izany vanim-potoana zany dia aiza io valeur io amin'izao tsika miresaka izao fa tiako tsindrina kosa ao anatin'izay hoe Andriamanitra raha niasa tamin'izany vanim-potoana zany dia mbola mitohy fiasan'Andriamanitra io ary zay ny antony revelen'Andriamanitra ny baiboly nandefasany an' Jesosy Kristy nandefasany fanahy masina mba tsy hiaina fotsiny isika amin'izay demi-vérité ampahany sy portion kely izay fotsiny ihany izay niaina nitôly tamin'izany izay mampalahelo fa very ary zany ny antony fanakalozantsika sy échange izay ataontsika amin'ny alalan'izao horonan-tsary zao amerenana izany rehetra izany isongatsika amin'ny fahafenon'ny fahamarinana rehetra dia izay ny nahatonga an'Andriamanitra ny teny nahatonga an'i Jesosy Kristy ny teny tamin'ny mpianatra hoe alefako aminareo izy ny mpananatra promesy ilay izy tanteraka atao amin'ny efitra ambony asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny fanahy masina ny fanahiny ray izy no hitarika anareo ho amin'ny fahamarinana rehetra ka mampanahelo ange miresaka tombaovao malagasy tsika na le portion kely ara demi-vérité nampiainan'Andriamanitra tsy to ny fiarahamonina malagasy tamin'izany tsy aky nataontsika tsinotsinona fa hoe io ny tombaovao malagasy dia miriotra sy miazakazaka daholo any amin'le tombotsoan'ny tena manokana ny dahala rariasina ohatra ataoko entre parenthèse zay mety so zay le izy ny etsy ambohitra biby ary ny fisaratsarahana tsy misy akory ny fanekena iombonana eo amin'ny foko 7 malagasy ny resahako amin'izany fa tsy fisarazarana zany mbola sujet sensible be koa ary manao tatsika ny 25 décembre nefa dia raha ny ohatra hoe ny mpino kristianina rehetra fa naterahan'i Jesosy Kristy misy ny tsy mino an'izany bon soahan'ny tsirairay fa ny tiako tenena amin'izay dia le hoe unité tahaka an'izany ny paka reny resaka hoe fanekempinoana kristianina ireny ny tsy hidirantsika détail izy fa image ny ameko eto ka za tsy miresaka an'le raha miresaka an'izany rehetrarehetra za tsy miresaka an'le zavatra ivelany tsy miresaka an'le fombafomba ary zay no nahatonga nananindry an'le hoe etika tokony ho fiainana tokony ho natiora iainantsika izay fiainan'ny toro malagasy tamin'izany ny fony fahendrena ary izay koa no tokony ho fiainantsika ao amin'ny Kristy izay fahafenono ny fahendrena dia ny baiboly ary izay foana no mahatonga na isaka amin'izah reto mandiso ny karazana forma rehetra ny fiazakazanany amin'ny fanamarina tena ohatra hoe lalàna dia manamary tena amin'ny asan'ny lalàna batisa dia manamary tena amin'ny resaka hoe asitrika sabata dia manamary tena amin'ny resaka hoe mivavaka samedy fahasoavana dia manamary tena amin'ny hoe tariny fanahy kanefa ny conséquence ny fiainana le etika tahaka an'le resaka tombaovao malagasy teo dia tsy miseho tsy fiainana akory
ary zay ny zavatra tiako ampitaina amintsika. Ny ratsy de miaina ary mirazotra foana izy paradoxa amin'ny fahamarinana. Ny fahamarinana de mitarika atsika akany aloha ary ny ratsy mirazotra amin'izay de mitarika atsika iverina. Ary raha misy ny taom-baovao malagasy de nisy ny zavatra pozitiva zay napetrak'Andriamanitra fiainana ny animen'Andriamanitra ny fiainan'ny taolo malagasy tamin'izany fahendrena de par rapport amin'izay paradoxe amin'izay nisy ny taom-baovao malagasy zay lalana misarika atsika malagasy manimba ny fiarahamonina malagasy misintona mipino mandava ny vahoaka malagasy ho amin'ny tombotsoan'ny tenany manandratra ny hoe zao andrina business zavatra hoe organisena akana vola sy ny zavatra ohatran'izany tombotsoan'ny tena manokana. De raha le taom-baovao malagasy zao de saritsariana fotsiny le fomba mampanao rehetra tahaka ny hoe kitain'ny fikambanana vohitra manodidina atao fotsiny zany zay anatanterahana an'ireny asiana kabary kely, asiana fakotrazana kely, asiana rindrina kely, asiana tsidibohitra, mody mamonompo kely na eo de mody mizara nofokena amin'ny tapiavanana fa ny anatin'ny fo any zany ary hitatsika ane zany hitatsika zany ary zany ny aton'ny tsy fisian'ny famelan-keloka eo amin'ny antoko politika isan-karazany ny mpitondram-panongana sy ny voahongana za raha miresaka n'izany zavatra rehetrarehetra zany de hoe tiako manentana anao amin'le tontolo ra-panahy fiainana misy zavatra misy fiainana zany misy natiora napetrak'Andriamanitra nahitan'Andriamanitra tamin'ny fiarahamonina malagasy ary nytoy tanteraka izy io aty amin'ny baiboly betsaka mantsy no miteny hoe nanimba ny fiarahamonina malagasy niteraka fantrana amin'ny baiboly amiko reny olo reny de tsy fantany le tontolo miafinao anatin'ny ara-panahy ary zany ny aton'ny fampizarantsika ka tiako zany ianao hiditra ilomano ao anatin'io resaka ara-panahy io fa anao atin'io ihany anao fahanao mikatsaka an'izay resaka hoe pozitiva sy negativa zay miaby sy mimba izay zay fa de mirarisoa antsika rehetra natratra ny taom-baovao malagasy za tsy mankalaza ny taom-baovao malagasy fa tsy mampanenana aminy manonona an'izany tahaka ny hoe za mihinana henako soa fa tsy mampanenana any tsy mihinana henako soa eo mason'ny olona anankiray vadiko soa satria izay le fiarahamonina izay le fahendrena izay le fihavanana izay le nofokena am'tampihavanana izay le taom-baovao malagasy tokony fiainatsika de hoe raha zo ahilika ny ratsy raha zo avalina amin'le taona lasa teo iny ny ratsy de alao miditra amin'izay tsara isika amezako azy de aok'izay ireo tompoko ny tombotsoan'ny tena manokana ny resaka hipokrizia ny resaka fikendrena le zavatra réclamen'ny ego izaho je suis ataboy daholo zany ny fombafomba ivelany ary io tsy taom-baovao malagasy ihany fa tontolon'ny baiboly ajanon'ireo olona fa tsy mampandroso raha mbola iroso amin'izay tsika iroso amin'ny taom-baovao malagasy resaka hoe teo hitan'ny olona fotsiny hoe te sérémonie be fotsiny hoe entina amitahana vahoaka fotsiny hoe izay de mitazona ny fahendrena malagasy ny zavatra ohatran'izany kanefa misy ny fizarazarana tsy misy akory ny firaisan-tsaina
ny taom-baovao misy mankalaza ny marsa dia misy ny mankalaza septambra tsy présent koa no ny foko 7 malagasy rehetra ny tiako tenenina amin'izany. Ny ampanjaka tsisy atsona, ny katibo, ny ireo ray aman-dreny ara-drazana rehetra tsy présent, tsy omena asina, tsy omena lanja. Surtout la fahendrena, ilay natiora, ilay sofla ny animen'Andriamanitra ny fiarahamonina malagasy tamin'izany. Tainombo mivadika raha tsisy mangalatra. Izay tanteraka atao anatin'ity soratra masina ity ny fahafenoana, satria tamin'izany izy portion. Ary raha manao tatsika hoe raha portion fotsiny izy tamin'izany, kanefa nirindra tsara ny fiarahamonina malagasy, dia amin'izao fotoan'izao izy plénitude baiboly fanamasina no mampahitatsika, mampiainatsika an'izany. Dia maninona nefa ny fiarahamonina malagasy ny eo ohatran'izao, ny fiarahamonina misy eto amin'ity tany ity ohatran'izao. Ka isika mamaly an'izany any am-pontsika tsirairay ihany hoe miaina marina ve ny soratra masina tsika, miaina marina ve ny baiboly tsika, miaina marina ve an Jesosy Kristy tsika, miaina marina ny voasoratra ao anatin'ny boky ny lalàna ve sika Tora, ny pratika ny faminaniana, makalesona amin'izany, ny fahendrena any amin'ny bokin'ny Solomon, tononkira, oabolana, hatraty amin'ny apokalipsy. Sady hoe rehefa sabata, rehefa sabotsy dia milanja an'ity fotsiny tsika dia manao hitan'ny olona. Satria hoe taom-baovao malagasy io ny daty fararano ny andro volana alamady. Dia andao no taom-baovao malagasy dia organiser daholo ny karazana seremonia rehetra hatrany amin'ny saloim-bary. Mba manao tsodrano eo arak'izay tratra, mba manao fidiovana kely eo amin'ny forme mba ho hitan'ny olona. Zany mantsy ao anatin'ilay taom-baovao malagasy daholo zany. Hidirana amin'ilay taona vaovao. Ampisainantsika amin'izany zavatra nizaraiko izany fa dia mirary soa antsika rehetra amin'ny vidéo manaraka indray. Tainy Tompo Jesosy isika rehetra ary mirary soa anao ho afaka amin'ny ratsy hiditra amin'ny tsara. Izay ilay taom-baovao malagasy. Veloma tompoko.